Siete. Mantra la janaka fanai mashroom shotone native on the tije kana na manuka na ni kuna na ile kultura it's hapa kwa kuchina shumawi tonti kana na iti tonti shunda parta europeiti shotone ndrinda ni tundanao jamri tradishani atatira non shito promotion from zinau mulnawa timangata shahai ile shakafu ni tataran ni Sofia Bulana du jour quand il tourne dia dia tatawuja ni sifa haja na tantara tena kanuna tena kanuna tulsaina mfana inao ni kana tatera na jere ngata kwa ya naomba ikasha ni kenge na saidi no ali antapan na shabiti ni tantara du jour ia memecahkan film nauti film na itu kana niki ni itu kana recha itu ni basami tatera kani antuna ni na washa kana sushi itu mishten jayanya waften jayan diselewan gue recha kasta taula fa vela de fiesta demonio poi ina ragazzi che c'è sti piace dia chami di chianasio ni regionale con dei jeito sterta una tatara che c'è fa mamitnasi srattuco ramen lo tenu me quasi na rode to poi a rochiam ma tu piace di non lo tenu tatara che anpanni e per la matulus raha ni tretrage matsiao na ni piace come piace ni allamantu de jour tonga tawansai ni e fela matuluja dia parna na jasa fotera kana raha ni androani lo zani resana dia salam jasa fotera dan gue ni tantara zani zavatra mbola koavy fa ny androany aloha zany dia ny fahaterahana atrea sikety raha miresaka fahaterahana zay ianareo raha misy olona tantara olona voateraka zany dia ataoko hoe miharonainga raha dia mitantara ray ihany dia tazaza voateraka androany dia ray ihany ray manontolo dia mahita tantara ka momba anazy dia efa mifangaronainga ny akamaroany eo ka voateraka androany efa ny matolosy dia mazaka azy fofo ny tantara momba azy ka dia dia tausika lava dia raha parina izy dia sahala hoe vady anankiray vita mariazy dia tantarany tokantrano vady dia mbola manomboka hatreo amin'ny anaovana mariazy anazy satria eo no farana ny tantara ka fiampanany resako eto dia eto ny kristianina Toulouse miaraka amin'ny asan'i Jesosy eto handrafitra ny tantaran'ity fiangonana ity koavy rehetra fa tsara no resaka hoe satria miresaka tantara sika tsara mba fantapantatra ihany hoe inona no atao hoe tantaran'ny fiangonana amin'ny lafiny ray ny ankabeny mba nanaitra any resan'ilay rangahy anankiray filozofy hoe inona no atao hoe tantara teo Jezus hoe asan'ny hevitra ao anatin'ny vanim-potoana any hoe misy olona anankiray maneho hevitra dia hoana ny asan'iny any miampitapitany vanim-potoana sy ny taranaka amin'ny mpandimby rehetra any manova fiainana sitsisitsy io no atao hoe tantara dia hoany zareo tena mpanao tantara dia ozy izy hoe ny atao hoe tantara izy dia lasa resaka vanim-potoana rehetra lasa no atao hoe tantara ka ao anatin'izay ny asa ao anatin'ny tantara dia mamorona ny endriky ny lasa manefy ny endriky ny lasa zany ho asany atao hoe tantara manrafitra amin'izay rehetrarehetra zay ka dia ny raha miresaka tantaran'ny fiangonana sika dia zao ny asan'Andriamanitra miaraka amin'ny mpino io no resahana vedeve ao anatin'izay asan'Andriamanitra miaraka amin'ny mpino ny zavatra misy anefa dia zao resahana kapobeny zay mba tsy avahiny atsika ny hoe raha miresaka ny tantarany fialay matolozy itsika dia ozy itsika hoe aiza Andriamanitra amin'izay rehetra zay fa ny zavatra rehetra resahana eto dia mba ny fitarihan'Andriamanitra avokoa ny zavatra miseho fa everitsika fa tsy zavatra misendrasendra
Ny manaraka dia zao raha ilesaka ny FLM Toulouse manokana itsika dia zao tsy toko-hevitra tamin'ny fanaovana tafika masina teto ary tsy nanatrika ny fiatomboany dia ataoko hoe tsy milaza ho mahay ny FLM Toulouse ao na ny tantarany dikany dia zao ialana tsiny ny amin'ny tantara mety hisy ny ho voalaza mety hisy ny tsy ho voalaza mety hisy ny diso mety hisy ny marina fa dia zao ialana tsiny zay fa ny tegna hoe dia apahany amin'ny fiainan'ny FLM Toulouse zay voatokana iforoanino tany mba fantatra ny anankiray tsara marinina koa anatin'izay rehetrarehetra zay dia zao ny fomba fitantarana zavatra dia samy ny olona tsiraray dia samy manana ny angy ilay tantarany azy avy samy verana maly ilay zao ohatra hoe niala tany Montpellier dia raha atao hoe samy hitantarany amin'ny dia dia ny anaty fiarako dia atao zahay rehetrarehetra tao dia samy hitantara zavatra samy hafa zahay mety hisy ny mitovitovy azy ohatra ny mpamily tato mety tato akaiko mety hafa na dia samy eo amin'ny deva zahay rahalava zay sy Patrick dia mety ho samy hafa mihitsy ny fomba ho fitantarana io rahalaviny fizotrany dia teny an-dalana izy mety mahita hoe nisy fiara tany ampitan'ny autorité za mety varena amin'le toromarika samy hafa hitany an-dalana sy ny sisa dia mety ho samy hafa ka dia mitenena amin'izay dia zao ny voalaza eto dia eo ny olona vitsivitsy zay mba niresaka tamiko dia fomba fijery ny fiainan'ny tantaran'ny fiangonana teto resariny any dia nanontany olona telo eo koa eo amo dia izay koa nanambony koa dia miaraka amin'ny arsiva zay mba hitako teny sy zay mba hitako dia tiako hiaviana amin'izay dia ny fomba fijeriko zany no resarina eto zao ka dia tokony andraikitra amin'izao raha misy ny tsy feno dia hanampy azy koa mamototra zao dia manatitra sisa na manitsy zay koa avy eo riana zay ny akapobeny ny mahakasika anazy ilaina zay fanazavana rehetrarehetra zay ny tantara ny fiantomany FLM Toulouse raha ny marina dia tsy misaraka amin'ny tantara ny fiangonana luteranina malagasy ny tantara ny fiorenana zao fiangonana izao dia ny fiangonana luteranina zay any Madagasikara moa no foibeny ary tsy misaraka ihany koa amin'ny tantaran'ny synodam-paritany Europa eto no mba somary tsy berikely fa ny hany mba fantatro anisan'ny tsy adiniko raha manao raharaha teny FLM aho dia ny teny ray aman-dreny mamavola havana ny hoe teny resaka tamin'ny olona tamin'ny fotoanandro tamin'izay hoe aoreny ny fiangonana luteranina aty Europa ny hoe andraikitra mipetraka amintsika io andraikitra mipetraka Jesosy amintsika ny fanorenana ny fiangonana aty dia isika moa no mahita azy fa ny olona somatsara izy ety ny filohan'ny synodam-paritany ety ny pastora samihafa zay miara-miasa ao anatin'izany ary katekista sy ianareo ray aman-dreny kristianina ao anatin'izany ny filaovana marisay koa dia ao anatin'izany zay tamin'ny fotoanandro moa ny pastora zay nanomboana azy rahary zaonavelo Edmond nisy fotoanam-peo anatin'izany fotoan'izany ny tsirikevitra ny amin'ny hofanokafana fiarahavavaka teto amin'ny tanànan'ny Toulouse dia efa hatrany amin'ny taona 2013 no nihaona pastora Volatony Flavien sy pastora Rakotojaona tamin'ny fotoanandrony no nanana hetaheta pastora Volatony Flavien ny amin'ny tokony isian'ny fiangonana luteranina eto amin'ny tanànan'ny Toulouse dia ny fampiresaka izy mianaka tamin'izay fotoan'izay ary dia ny teny pastora Rakotojaona tamin'izay fotoan'izay ny hoe amin'ny maha pisavalalana ahy dia heveriko fa ho raisiko ny adiny amin'ny fanatamperahana an'izay
Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia mbola tsy tatera tamin'izay io fikasana na dinika nataon'izy rahalahy eo taona 13 fa tamin'io taona 13 ihany koa dia nitsiry tamin'ny ireo luterana tetya tanàna Toulouse nieritreritry koa ny hoe hanorina fiangonana luterana eto amin'ity tanàna Toulouse ity. Dia tao anatin'izay no ny fanena amin'ny andrzareo ny hoe ara-pilazan'olona azy hoe fanena ny loharano sy ny hetaheta dia ny haona ny pastora Volatombo Flavien tamin'izay fotoan'izay niaraka amin'ny ny filoha ankehitriny izay eto dia Ramandala zany Ramandala Triomphe Mangatakazo ndraiky Sangana mandeha ny haona tamin'izay fotoan'izay saotra tompony dia ry zareo reo no nataon' Jesosy fitaovana nanolohana azy araka ny loharano izay nanolozako azy dia tao anatin'izay dia nisy fihaonana matetitetika ary dia nisy fotoana rehefa nisy ny fihaonana tahaka an'izany dia nanomboka namonjy fivoriana iraisana koa ny fivoriam-pileovana ny olona vizivizy teto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary anisan'izany ny Ramatoa Persaine asana ao izy ireo anisan'ny ray aman-dreny saotra tompony ray aman-dreny nataon' Jesosy fitaovana ny amin'ny fanorenana amin'izao fiangonana izao dia tahaka an'izany koa anisan'ny tamin'izay Ramatoa kely Rabia Faranjady asana ao izy ao aorianao izy no tantsoratra eto amin'ny fiangonana. Ireo olona ireo no niara-niasa tamin'ny fileovana sy ny pastora Volatombo Flavien tamin'izay fotoan'izay ka nanomboka nitady toerana hiarahana ny vava. Rehefa nitady toerana hiarahana vavaka dia nitokantrano ny olona izay vavaka hiany alohany no hita fa azo ny vavahana tamin'izay fotoan'izay ary dia ny fotoam-pivavahana voalohany rehefa avy resaka tamin'ny fileovana tamin'ny pastora Monza ireo olona ireo miaraka tamin'ny pastora Flavien dia tanteraka tamin'ny 7 Jolay 14 ary pastora Flavien nanao ny fotoam-pivavahana voalohany teto tamin'izay fotoana izay tao atokantrano-ny Ramandala Triomphe nanaovana azy. Folo mianaka ry zareo tonga nanatrika ny fotoam-pivavahana voalohany. Nakinina tamin'ny fitandremana Marseille izy tamin'ny fotoan'izany ary rehefa tatobriana dia iresaka indray ny pastora Volatombo satria nanomboka nanana ny fiarahavavaka taon'izy ny fitandremana Marseille dia nametraka ny fiangonana teto Toulouse na ny fiarahavavaka teto amin'ny fitandremana Montpellier dia pastora Lalatina no namangy tamin'izay fotoan'izay dia tamin'io ihany koa nanomboka tonga tatia Europa tamin'ny taona 14 dia nanomboka nanampy ny amin'ny famangiana ihany koa tamin'izay fotoana izay. Ny tsara marina dia izao tsy ary voatonona eto avy ianareo ray aman-dreny izay hita tokoa ny fahasotoana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana sy ny fampandehanany raharaha rehetra. Ny voatonona tsy dia manatombokaza soasoa noho ny rehetra, ny tsy voatonona koa tsy latsa-danja noho ny rehetra. Zay ngamba no azo lazana azy. Enga nefa tsy ho tafitonina aminy fianareo amin'izay fa dia zay mahakasiky an'ireo olona voatononareo fa ny tantaran'ny fiantomany ny manaraka mbolao be dia be ny tantara natao momba ny fiangonana ity satria inoana fa haritra mandram-piazon'i Jesosy izao fiangonana izao. Nandroso ny fiainan'ny fiangonana ary dia nitombo ny kristianina. Nisy mpianatra ao amin'ny université eto a Toulouse tonga tanora eto amin'ny fiangonana maromaro izy ireo asa raha ao izy ireo tsy voatonona isananarana dia mba mangataka
ro tanora tolozy ireo hitsangana reo zareo dia mbola tanora dia tahaka an'izay eto ny katekista saotra indrindra to eto ny katekista nisan'ny ray aman-dreny eto anivon'ny fiangonana ankehitriny izy mivady ao ny vadiny ao sy ny zanany asa aiza ny zanany ny ankonany mananjany menan-jany izy ireo saotra to dia ao ny fianakaviana isan-tokantrano mangataka antsika rehetra hiara-mitsangana to na ny fianakaviana rehetra eto amin'ny fialamantolozy ny isan-tokantrano reo izy mianakavy ao ny tantsoratra ao ny mpitahiry vola ao ny kristiana misy vola tsy eo azy ary zareo oa misy petraka any aiza lavidavitra dia tsy tonga eto izy androany miisa saotra to saotra indreny ireo no fianakaviana zay eto amin'ny fiangonana ary mamra ny fiangonana ity miisa 8 ny kristiana eny manana katekista zay hatokana an'io manana fiomanao mpiandry anankitelo ary manana mpiandry anankiroa manana hiany koa sampana vitsivitsy zay efa miorona toy ny sekoly alahady ny fdl ny kadelema ny fiville ary dia manana confirmanda zareo ary vao ny alahady lasa teo no nanao vatisa teto amin'ity fiangonana ity zahay asa raha ao ny voalohany vokatra natao vatisa teto aiza iny natao vatisa voalohany dia saotrindrindra teo dia maromaroa ny tahaka an'ilay fiangonana tsy manao fanabeazana izy mahakasika ny fangatarana fanokana mahakasika fangatarana fanokana ny 2 mars 2016 no nanolotra ny katekista teo anivon'ny finaovana ny fiangonana teto ny fiaraham-bavaka teto Tolozy ny azakazaka bea ny tenan'ny fiangonana teto tato anatin'ny telo-volana zay dia ny fahadimy volana marsa dia ny katekista eto zay ray aman-dreny ratsizobavitra tahiry ny 5 marsa indray dia nangataka nanoratra taratasy nangatahana ny hanokanana ty fiangonana ity teo anivon'ny filaovana zareo marina mantsy fa nahazo ity trano fiangonana ity zareo nanomboka ny volana desambra 2014 zao nanomboka niambina teto zareo ary dia tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka ny tombony kristiana ary dia niroso amin'izao fangatarana fanokanana izao naroso ny filaova rehefa nakena teo anivon'ny filaovana ny taratasy fangatarana dia ny 7 marsa indray ny filaovana nanolotra taratasy ho any amin'ny synodam-paritany fangatarana ny fanokanana ny fiangonana isaoranan'Andriamanitra fa ny roany volana avril 2016 dia tao Paris ny komity mpiandraikitra ny synodam-paritany aty amin'ny FLME dia tapaka tamin'izay ny anokanana ny FLM-Tolozy fa saingy ny zavatra tapahana miaraka amin'izay kosa dia hoe hisy komisiona hamangy handinikay fotony zavatra misy aty Tolozy marina dia tonga teto io komisiona io tao amin'ny volana 20 volana Mea ary dia ny mpitondra filaovana sy ny katekista any de marina no namany teto lahady telo lasa zay lahady roa lasa zay ary dia tao hoe zay zareo nanao tatitra tany amin'ny synodam-paritany ary dia tonga ny fanapahan-kevitra fanamafisana ny fanapahan-kevitra fa atokana marina ny FLM ity ary dia isaoran'Andriamanitra fa isika rehetra zao no fahavolom-belo zany rehetra rehetra zany anaty maso telo tsy
hitantarany amin'ny ampanana androany itsonya fa isaorana Andriamanitra ny fantanterana fotoana ary isaorana ny Sodapartany izay tariny pastora Rakotondrazaka izay eto ray aman-drenitsika nanao nitarika fantanana ity fiangonana eto Toulouse ity dia mitodika amin'ny fianarana Toulouse manokana ny tena koa mamarina ny voatantara zao tsarovy tsara fa tsy mitovy intsony ny atao hoe statut-ny olona anankiray izay atao hoe vao raha ataontsika eo raisina amin'ny fandraisina amin'ny toriteny ray aman-drenitsika izy dia hoe ny olona manana nationalité sy ny tsy manana nationalité ohatra dia Frantsa manana nationalité zao dia fomba mifidy sy ny sisa satria manana n'izay privilège zay ny olona manana nationalité ho anay tsy manana amin'izay nationalité zay zao dia sahirana koa zahay manao renouvellement isa-taona sy ny sisa satria fa ianareo manana nationalité dia manana privilège afaka mifidy tsy mitovy statut ty tenena dia zao tsy mitovy ny toerana misy anareo folo fiaraha-bavy matory vana ny anarana zao hoe fiangonana dia tsy mitovy tsony amin'ny teo aloha manana privilège hampandroso amin'ity fiangonana ity manana privilège hanompo an'Andriamanitra toro filazantsara sitry mandray andraikitra rehetra feno amin'ny fampandrosoana ity fiangonana ity ianareo tombontsoa zany fa tsy fatiany raha tompony milaza hoe tsara kokoa ny manome no mandray any hoe mitorony filazantsara manao ny zavatra rehetra manolotra ho fampandrosoana ny fiangonana ny zavatra rehetra ny fotoananao ny ampipenanao dia zao tombontsoa zany fa tsy fatiany raha lasa mietrehitra ianao fatiany ny tanana ny fiangonana fiarakanana ny fiangonana dia tokony handeny tena tsara aloha tokony handeny tena tsara fa ny hamarana anazy dia hoe raiso ny adidy raiso ny andraikitra amin'ny fiainam-piangonana ao anatin'izay nefa azadiny fa zaza vaoteraka ihany koa ianareo zaza vaoteraka dia mitodika amin'ny tokony andraikitra sy nambaratonga eto amin'ny Sodapartany indraindray ny zaza mila kapoka indraindray mila sakafoanina tsara mila sakafo indraindray ny zaza mila ampianarina mandeha ampianarina mamindra sy ny sisa ka dia zao aza sasatra ny kapa mety mahenjakenjana lehibe mpiapoka fa dia aza sasatra ny manana ary aza sasatra ihany koa ny mety mpoanarina tsaroako mbola kely asa zay kapa zay nahendrendry ary fo mbola tanora rehefa heniheny koa kapomy ray aman-dreny any dia mandoko asa dia nay moa raha tambany vovotra zay dia any anaty voavy any any misakafo rehefa toany hariva dia tsy mba heniheny loatra zay ny tiakotenenina dia zao ny ananarana sy tenenana sy ny ampianarana ho fiangonana dia ny mba tonga antsika fiangonana ho amin'ny fahamatorana asa raisina any amin'ny lafiny tsy ezina izy dia mirary soa fotanin'Andriamanitra moera tsara ampitiavana Kristy dia hahary ao Kristy zao asa tokoka izao ho an'Andriamanitra ireny nderaky sy nikaza nanitra zay fazatra amin'izao indrindra vatatsika tompoko sotranao Jesosy ny amin'izay tantara fofo zay misy ny tsy mety dia ifinanao ary anao no ampiorona ambony olona zay hitanao fa tokony mombaisy miteny mametraka eo an-tananao pitso ny ty fiangonana ity ny fiainany manontolo tantaninao izy aza melanao handehilely indrindra rao tokony andraiky karakely atao Sodapartany filovana eto amin'ny fitandremana elely tamin'ity fiangonana ity ny fanahinao mba zareo fa manatanteraky zany mianarany Jesosy amen. Dia eto aho dia milaza fa somary mba amin'ny maha tsy manana
nasionalitenay dia somary vanisoriaka herinandro vitsivitsy miala eto Montpellier dia raha misy ny mametraka nilazana azy eto zany misy amintsika mety hoe atao anatin'ny telo herinandro tsy fisian'ny famangiana dia no zay akon'izay ny faharoa dia raha misy ny fandaminana azy nareo atao afanatina dia atao hoe tsy mandany zay saotra indrindra tompoko dia mirahasoa